tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry mpiaino aljaina isany, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray ny tenako, ary fifaliana ho aman-dakarivany miaraka amintsika, anoizantsika ny dindinika ara-tsoratra masina izay nampitondraina ny lohateny hoe tokantrano anjakan'ny fitiavana. Inona re ny tian'Andriamanitra ho lazaina amintsika indray amin'izany? Andeha hoentintsika mivavaka, izao dindinika irahantsika manatanteraka izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray lehibe fitiavana any an-danitro, saotranao indray izahay raha manana ity fotoana ity mba iarahanay mandinika ny teninao. Ampio izahay mba takatra ny tianao ambara ary homany ny fon'ny mpiaino rehetra ho toy ny tany tsara handray ny teninao ka hitondra vokatra tsara ho an'ny fiainanay rehetra ny teny izay ampitoerinao ao am-ponay. Dioka ny fanahinao masina no hanomana anay rehetra ho mendrika izany teninao izany. Dia mangataka anao mbola hamindra fo hamela ny elokay rehetra satria tononona amin'ny anaranao Jesosy mivavaka izany. Amen. Ry hava malalisany ny toko sy ny diny fototra izay akatsika ny torohevitra anio dia ilay hita ao amin'ny Hebreo toko 13:14 izay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe aoka hanankajy amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho heloin'Andriamanitra. Mahafinaritra loatra izany teny izany ary mampieritreritra mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa anisan'ny lasibatra izay kendreny Satana fatratra dia ny tokantrano. Ataony Satana izay ampikorotana ny tokantrano, hanimba ny tokantrano dia tsy tazana intsony ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny tokantrano ankehitriny. Koa iveriko fa zava-dehibe mihitsy ny andiniantsika ny momba n'ity tokantrano ity mba ho tokantrano araka izay ikendren'Andriamanitra azy, ny tokantranontsika tsirairay avy. Tamin'ny lasa moa dia nijerentsika ny hoe rehefa tsy ankatoavina ny didin'Andriamanitra dia mihamangatsika ny fitiavany maro. Ilay hita tao amin'ny Matteo 4:12 hoe ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hihamangatsika ny fitiavany maro. Everiko fa zava-dehibe mihitsy ny nandiniantsika ny didin'Andriamanitra dia ny didy folo ilay lalàna moraly izay iorenan'ny zavatra rehetra ety ambony tany, ny fanjakana rehetra ety na ny tokantrano na ny fiarahamonina. Rehefa voadika io didin'Andriamanitra io, rehefa atao tsinitsiny izany didin'Andriamanitra izany, dia mikorontana ny fiarahamonina, mikorontana ny tokantrano, mikorontana izao tontolo izao. Koa everiko izany fa zava-dehibe mihitsy ny andiniantsika ny amin'ny ity tokantrano ity ho tokantrano sambatra araka ny lohateny izay nometsika androany hoe tokantrano sambatra anjakan'ny fitiavana. Andeha iverenantsika hatrany am-piandohana mihitsy ny hoe ahoana moa ny fomba namboaran'Andriamanitra na nananganan'Andriamanitra
ny tokantrano tany am-piandohana dia ovakitsika am Genesis toko voalohany ka ny andininy fa 4 ka hatramin'ny 7 dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona araka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikizaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maharofara sy mihabetsah ary mamenoa ny tany. Dia notohizana indray ao amin'ny Genesis toko 4:7. Tsara ny mampahafantatra antsika fa ny tantaran'ny famoronana izay voalaza ao amin'ny Genesis toko 1 dia naverin'Andriamanitra tamin'ny endrika anankiray indray ao amin'ny Genesis toko 2. Ka eo amin'ny 9:7 dia hoy ny tenin'ny Tompo manao hoe ary hoy Andriamanitra tsy tsara raha irery raha lehilahy fa andeha hanaovako vady sahaza ho azy izy. Eto dia tiako sahady ny hanofana marihana fa amin'ny dikateny sasany dia ataony hoe andeha hanaovako mpanampy sahaza ho azy izy. Ilay hoe mpanampy eto dia tsy arak'ilay iheverantsika amin'ny heviny anankiray hoe ilay mpiasa, ilay mpanao raharaha ao an-trano, fa ho jerentsika lalandalina koa ny tena hevitry ny hoe mpanampy sahaza rehefa aoriana kely ao. Fa nitoy ny tantara voalaza ao amin'ny Genesis toko 2:7 sy ny manaraka dia tsara ny hamakitsika azy. Fa hoy ny voalaza eto hoe ary tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra dia nentiny tany amin'ny raha lehilahy ireny ahitany izay hanononany azy avy ary izay rehetra nanononan'ny lehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izany no anarany. Dia nomena lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra. Le hoe raha lehilahy eto dia Adama no tiana ho lazaina. Dia nomeny anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny biby rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Eto zany dia i Adama ilay nomen'Andriamanitra zao adidy lehibe zao hanome anarana ny karazany biby rehetra dia nijery izay mba hiara-dia aminy. Ary Andriamanitra koa dia mitazana hoy izy hoe iza re no omendrika ho an'ity lehilahy izay miforontsika ity, kanefa dia voalaza eto fo izy hoe nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Tiako ihany koa ny manao fanamariana eto fa tsy mendrika ny olombelona ny hanambady biby, satria biby moa zany zao reo nomena anarany reto dia nijery teo i Adama kanefa dia tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy avy amin'ireo biby ireo. Ry ava-malalisany tena tsy eken'Andriamanitra ny hoe isika olombelona hanambady biby, fa fahavetaveta eo mason'i Jehovah Andriamanitra izany. Rehefa mamaky isika ao amin'ny Levitikos toko 18:17 dia izao mihitsy nivaky ny teny hoe ary aza mandry amin'ny biby handoto ny tenanao aminy, ary aoka tsisy vehivavy hety andrin'ny biby fa zavatra fady indrindra izany. Mazava zany fanambaran'ny ten'Andriamanitra zany ry havana, fa zava-betaveta eo anatrehan'Andriamanitra ny hoe mandry amin'ny biby. Ka dia tsy mendrika ny hovadin'i Adama zany ireo biby izay nandalo teo anoloan'ny masony. Toizantsika ny tantara fa izao ny voalaza ny 9:20 izay manaraka. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondry hitory andra lehilahy
ka dia natory izy dia naka ny taolatehizany anankiray izy ka nanakombona nofo hosorony. Ary ny taolatehizana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ndra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ndra lehilahy. Arora lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany, ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo. Ry havana malalisany, tsara ihany koa no manao fanamariana eto, fa tsy lehilahy faharoa no noharian'Andriamanitra ho vady sahaza ho an'i Adama, fa vehivavy. Sika rehetra dia mahalala fa nomeny anarana hoe Eva io vehivavy izay namboarin'Andriamanitra, nalainy avy amin'ny taolatehizan'ndra lehilahy, avy amin'ny Adama zany, dia namboariny ho lasa vehivavy. Ry havana malalisany, andenge ho vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy 7:20 teo ihany ka ny 2:20 manao hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah izany. Ity fomba ratsy izay misy amin'izao fotoan'izao ity zany ka hoe lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy, dia fahavetavetana eo mason'i Jehovah izany. Tsy izany mihitsy ny planin'Andriamanitra ny amin'ny tokantrano, fa ny tokantrano dia lahy sy vavy mikambana ho nofo iray. Mahafinaritra mihitsy ny voalaza eto hoe dia ho lasa nofo iray ihany ireo. Ry havana, ahoana re no adidy sy andraikitra ny men'Andriamanitra mba hitazomana an'izany hoe nofo iray ihany ny mpivady, ho lasa tena iray amin'ilay lehilahy, ilay ramatoa? Inona no ambaran'ny ten'Andriamanitra ny amin'izany? Everiko fa zava-dehibe ny hamakitsika ilay atao hoe foto-kevitra masina, napetraky ny soratra masina ny amin'izany tokantrano sambatra anjakan'ny fitiavana izany, dia izay voalaza amin'ny Efesianina 4:9 ka ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Izay ho zaraintsika roa izy io, satria miresaka ny anjara toeran'ny lehilahy ao amin'ny tokantrano sy ny anjaran'ny vehivavy ao amin'ny tokantrano. Andeha mirehetra voalohany ary ny lehilahy. Iza moa io lehilahy io? Inona no adidy andrasana aminy? Inona no toerana nomen'Andriamanitra azy eo amin'ny tokantrano? Eo amin'ny 2:20 no tonga dia dinganiko. Fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Sary ny fifandraisan'i Kristy sy ny fiangonana zany no ampiasaina eto mba hanehoana ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ao amin'ny tokantrano. Dia lazainy mazava fa ny lahy no lohan'ny vavy. Zava-dehibe zany anjara toerana omena amintsika lehilahy zany, fa isika no loham-pianakaviana, isika no loham-pitarika, ary isika no tahaka n'ilay saina mitondra ny vatan-tena rehetra, ka tokony lehilahy manana ny saina matotra, endry, manana ny fomba ilazana azy hoe manana hazon-damosina, azo ianteherana tsara. Ny lehilahy no lohan'ny fianakaviana. Amin'izao fotoana dia misy ny le hoe
mitovy zo ny lasy ny vavy dia lasa tsy manana ny toerana maha-izy azy intsony ny lehilahy indraindray fa lasa ny vehivavy indray no mitarika ny tokantrano. Fa eto zany dia hoe ny lahy no lohan'ny vavy. Zava-dehibe zany ry mpiaino malalisany isika rehetra izay efa manana tokantrano na isika izay mbola aminorona tokantrano dia tadidio fa ny lehilahy no nataon'Andriamanitra ho lohan'io tokantrano io. Eo amin'ny 5:20 dia hoy izy hoe ianareo lehilahy dia tiava ny vadinareo. Amin'ny maloham-pianakavianantsika zany, amin'ny mampitarika ny tokantrano antsika, dia isika ny tokony modely voalohany haneho fitiavana. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Dia hoariny ihany tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy mba hahamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Ry havana, isika lehilahy zany dia tokony manana tanjona lehibe rehefa ao amin'ny tokantrano io dia ny hamonjy ny tokantranontsika. Ahatonga ny tokantranontsika handray ny famonjen'Andriamanitra. Ahatonga ny tokantranontsika, ny vadintsika, ny ankonantsika mba olona andova fiainana mandrakizay. Isika lehilahy no manana ny fanoloran-tena voalohany mitarika ny ankonantsika ho amin'izany famonjena izany. Ary tsy vitan'izany fa isika ihany koa dia tokony hanana fiainana masina. Araka voalaza eto hoe mba hahamasina azy, mba hahamasina an'ilay tokantrano zany sy ilay vady amanjanaka ao manana fiainana masina, matahotra an'Andriamanitra, manolo tena ho an'i Jesosy, dia isika lehilahy no modely voalohany amin'izany. Eo amin'ny 9:20 dia izy hoe dia tahaka izany koa ny lehilahy dia tokony ho tian'ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tian'ny vadiny dia tiany tenany. 9:20 fa tsy mba misy olona tsy tian'ny nofiny fa mamerina sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Ry havana, isika lehilahy zany dia tokony ho tian'ny vadintsika tahaka ny fitiavantsika ny tenantsika. Rehefa tianao ny tenanao dia karakarainao tsara, velominao tsara, omenao sakafo tsara, ataonao izay ahasalama azy ary ataonao madio tsara. Dia tahaka an'izany koa io vadinao io dia karakarao tsara, ataovy izay mba hatsaratsara azy, hatsarabika azy, ampio izy mba hahay mikarakara ny tenany. Ary tsy hoe resaka fotsiny no atao fa ianao dia mba mahay manolotra zavatra tsara ho azy, mividy zavatra tsara ho azy. Ary voalaza eto fo izy hoe fa mamerina sy mitaiza azy. Tsy misy olona tsy tian'ny nofo izy fa mamerina sy mitaiza azy. Raha lazaina zany dia hoe tsy misy olona tian'ny vadiny, izay tian'ny vadiny kanefa tsy miraharaha azy fa mamerina sy mitaiza azy mba ho olom-banona. Ry havana malalisany, raha mba tsapantsika moa ny asaribidin'izany ten'Andriamanitra izany dia tsy hikorotana mihitsy ny tokantranontsika fa ho tokantrano milamina, ho tokantrano mihaja, manome voninahitra an'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika indray ny anjara toeran'ny vehivavy ao amin'ny tokantrano. Rehefa nivakitsika ny terem-piandohana hoe hoy izy Andriamanitra hoe andeha hanaovako vady sahaza ho azy izy, dia misy ilay dika teny hoe andeha hanaovako vady mpanampy ho azy izy.
eto zany le mpanampy dia tsy ilay hoe mpiasa trano. Diso hevitra mihitsy ny lehilahy indraindray mihevitra ny vehivavy ho toy ny mpanampy mpiasa ao an-trano, dia tsy manaja, tsy manome toerana ambony mihitsy ny vadiny, fa tahaka an'ilay andevo mpanao raharaha, ary indraindray dia tsy mihinan-kanina aloha raha tsy voky le ramose, tsy miakanjo no madio tsara raha tsy ramose aloha no atao madio tsara hivoaka ny trano. Dia le ramatoa zara raha mahavita manasa ny tarehany sy ny manambomboatra ny tenany. Ry hava-malala isany tsy izany mihitsy ny hoe vady sahaza sy vady izay hanampy andra lehilahy, fa andika eo dia rentsika nitoy ny vaky teny eo amin'ny Efesiana 4:22 dia ozy izy hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Rehefa manaiky ny tompo ny vehivavy dia tsy hoe manaiky ny tompo amin'ny tahotra sy ny ovitra ka tsy manana fahafahana, fa rehefa manaiky ny tompo isika ny fiangonana dia ampifaliana no hanompoana ny tompo, miaino ny tenin'ny tompo, manatanteraka izay lazainy. Dia tahaka an'izany koa ito hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo, manaiky ampifaliana, ampitiavana, amin'ny fo madio, ary tsy manana eritreritra mihitsy hanohitra na anao tsinotsinona ny ilay vady andefo-mandronao zany, fa ilay fanekena eto dia fanarahana ny teny ampitiavana ary manatanteraka izay lazain'ilay vadiny tena ampifaliana mba ho voninahitr'Andriamanitra. Andiny 4:20 fa tahaka ny haneken'ny fiangonana ny Kristy no haneken'ny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Rehefa miteny Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana dia Jesosy Kristy ilay mpamonjy, mpanavotra amin'ny fofeno fitiavana ny fiangonana no itenenany, ary dia manaiky izany ny fiangonana amin'ny fofeno fankatoavana ihany koa. Dia toy izany koa izy hoe tahaka ny haneken'ny fiangonana ny Kristy no haneken'ny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra, manaiky ampitiavana, ampifaliana, amin'ny fo madio, amin'ny fo tsotra, tsy misy fietsaram-belatsiana dia kely akory aza. Andiny 7:20 izy hoe mba ho raisiny ho an'ny tenany izany, ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Ilay vehivavy zany rehefa mahazo ny fikarakarany lehilahy, ilay lehilahy izay mamelona sy mitaiza azy, dia manana fiainana madio sy masina, tsy misy pentipentina ilay tokantrano, tsy miketroketrona ilay tokantrano, fa tokantrano masina, tsy misy tsiny, halain'ny olona tahaka ary hataon'ny olona modely. Izany ry hava-malala isany no tokantrano ilain'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Satana raha miezaka arak'izay azo atao hanimba ny tokantranontsika, Andriamanitra kosa dia miaro izany tokantrano izany mba ho tokantrano tsy misy pentipentina, tsy misy fiketronana, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Rehefa ampitoerantsika ao am-pontsika ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, ilay hoe mahatahora n'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 4:9, hoe mahatahora n'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, dia hanana tokantrano sambatra isika. Rehefa ompontsika koa ilay didy lehibe anankiroa izay namitirana ny didy 10 hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ary ny didy lehibe faharoa koa izay manaraka an'izany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Dia zava-dehibe mihitsy araka voalaza eto hoe raha tia ny tenantsika isika dia ho tia ny vadintsika koa ary mamelona sy mikarakara azy. Izay le nofo roa
lasa iray mitambatra ao iray ary zay manko namarana ny azy eo amin'ny andiny faraika amin'ny telopolo naveriny apôstôly paoly ilay nolazaina tary amin'ny genesis toko faharokany andiny fefatra amby roapolo dia hoy izy ny apôstôly paoly hoe ary noho izany indrindra ny lehilahy dia andaony ray ny zinreniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Ravaka malalisany engany moa tanteraka eo amintsika rehetra izany ten'Andriamanitra izany, indrindra isika izay efa manana tokantrano mba hanana tokantrano sambatra anjakan'ny fifankatiavana, fifanajana, fifanompoana, fitarihana ho amin'ny zavatra mendrika sy masina ambony indrindra mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ilay andiny fototra izay niangatsika terem-piandohana no tiako hamaranana izao dinidinika izao dia hoe aoka hanan-kaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy mipaka vadin'olona dia ho heloin'Andriamanitra. Dia maniry ny tokantranontsika rehetra mba hanan-kaja isika rehetra izay efa manan-tokantrano dia aoka hanan-kaja izany tokantranontsika izany. Aoka tsy ho voaloto ny fandriana, izany hoe hajao ny vadinao, aoka ho tia azy isika lehilahy, ny vehivavy koa hanaja ny lahy, hanaiky ny lahy ary hanaiky ny teniny. Isika lehilahy dia hanao izay hahatonga ny vaditsika mba tsy hanantsiny fa ho vady mendrika manana fifaliana, fiadanam-po ao amin'ny tokantrano ary afaka maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Hotain'Andriamanitra anie izany teny izany ka hanana akony tsara eo amin'ny fiaina tokantranontsika tsirairay avy. Andeha hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra misaotranao indrindra ny amin'ny teninao izay nampahatsiaro anay indray androany fa ny tokantrano sambatra anjakan'ny fitiavana no tadiavinao amin'ny tokantrano rehetra. Aza vela hanimba ny tokantranonay Satana satria izany ny zavatra kendreny indrindra sy ilofosany indrindra dia ny hamotika ny tokantrano maro amin'izao andro farany izao. Aoka ny fahasoavanao Jesosy hitoetra amin'ny tokantranonay. Aoka ny fitiavanao hanapaka ao am-poninay tsirairay avy. Indrindra ny mpivady rehetra izay miaino izao teninao izao dia andray fanapaka-hevitra vaovao indray mba hanana tokantrano mihaja, manan-kaja ary ho feno ny fitiavanao. Izany vavaka izany dia angatahana sy tononona amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malalisany ny amin'ny fiarantsika teto dia engany dain'Andriamanitra isika ary iona indray amin'ny fotoana manaraka dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehanam-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.